Ao anatin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia nanatitra fitaovana ara-pambolena maro samihafa ho anandrany feno atsimo ny ministeran'ny fambolena ahafahan'ireo mpamboly manomana fikojakojana ny tany sy manatsara ny sehatry ny fambolena ary ihany koa ahafahana manampy ireo fianakaviana ao an-toerana. Ao anaty fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra dia nanatitra fitaovana ara-pambolena maro samihafa narahina masom-boly tao an-drano feno atsimo ny ministeran'ny fambolena niaraka tamin'ny ministeram-ponina entina hampandrosoana ny fiainan'ny tantsaha amin'ny findramonina ao toerana ary tsinjovana ny antom-piveloman'izy ireo tokoa izany fanampiana zany. Nandefa fitaovana zany ministeran'ny fambolena tracteur anankiroa dia nandefa fitaovana ihany koa ahafahana manao ny semi rehefa avy eo. Ny fanampiana faharoa dia eo amin'ny lafiny masom-boly amin'ny voly avitra satria ireo olona ireo zany dia tsy maintsy jerena ny antom-pivelomany mandritra ny taona. Amin'izao fotoana izao nefa zany dia voly avitra no hita fa voly vokatra vetivety mba ahafahany mahazo fidiram-bola. Ny tohana fahatelo dia ny fiasana ny tany amin'ny vary an-tanety. Voakasiky ity fanampiana ity ihany koa ny velaran-tany mirefy 1 hektara ahafahana mamboly legioma sy tanimbary mirefy 20 hektara. Eo ihany koa ny mba ahafahan'ireo fianakaviana tantsaha misa 10 mivelona amin'ity taona ity. Mieritreritra ny olony ezaka izay efa natombony ny ministeran'ny fambolena amin'ny taona ho avy ahafahan'ireo fianakaviana mivoaka amin'ny fahantrana. Tsapan'izy ireo tokoa fa dia nanampy betsaka amin'ny fiveloman'izy ireo ny fanampiana nentin'ny ministeram-pia. Tanjona ny anaovana andrano feno atsimo ho fitaratra mikasika ny fampandrosoana.